Mahafinaritra faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary tononoko aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy hanjaka sy hanapaka amin'ny fiainanao iray manontolo. Amen. Eto moa dia hijoro vavolombelona kely mahakasika an'ity gropy fiomanana ho any an-danitra ity. An'i Jesosy irery ihany moa no voninahitra ny hijoroako vavolombelona eto, fa fitaovana fotsiny ity gropy ity izay nampiasainy mba hitaiza ny ara-panako. Taloha dia fatra-pamaky baiboly, tia mamaky baiboly nefa tsy mba nizara tenin'Andriamanitra, tsy mba namakafaka tenin'Andriamanitra. Nefa hatramin'ny nidirako tamin'ity gropy ity nomeny Jesosy fahafahana mba hahafahako hoe nivelatra bebe kokoa amin'ny alalan'ny fizarana sy ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra. Ny gropy fiomanana ho any an-danitra moa dia misy karazany maro izy ao. Misy Messenger, Facebook, WhatsApp, Just Talk ihany koa, izay nomena sehatra ho an'olona rehetra izay araka ny fahafahan'ny telefaonanao, satria ny telefaonan'olona samy manana ny qualification ka mety misy tsy mazaka ny WhatsApp sy ny Just Talk dia mba afaka mampiasa Messenger sy ny Facebook. Ka nahitako soa be dia be ny gropy fiomanana ho any an-danitra satria nitezaina ny ara-panako, namelombelona ny fanahiko. Ao ianao afaka mizara, afaka toroana hevitra ihany koa ianao ao tena hoe araka ny teny any amin'ny Salamo 65:4 hoe sambatra izay fidinao ka ampanatononao mitoetra eo an-kianjanao. Tena nahatsapa tokoa fa nitoetra teo an-kianjan'i Jehovah tao amin'ny gropy fiomanana ao an-danitra, satria noho izy ilay misy varavarana maro be dia miditra tsy mivoaka amin'ireo varavarana izay maro karazana ao amin'ny gropy fiomanana ho any an-danitra io izay be dia be izay ao misy vehivavy, misy lehilahy, misy pasteur ihany koa, afaka izay manoro lalana anao amin'ny zavatra rehetra. Eto moa dia ho an'i Jesosy irery ihany ny hijoroako vavolombelona mahakasika an'ilay gropy fa tena hoe nahitako soa, nahitako aingam-panahy ary nahitako fahafahana amin'izany hoe mizara tenin'Andriamanitra izany. Amen. Entanina ary ianao mba hanana fototra anankiray hitoeran'ny fanahinao raha ohatra mahaliana anao ny gropy fiomanana ho any an-danitra, tapeo fotsiny ao amin'ny Facebook hoe fiomanana ho any an-danitra, na koa any amin'ny YouTube koa ianao afaka mahita an'izay dia afaka ampidirina ihany koa. Amen. Dia mirary pasika sambatra ho antsika tsirairay avy. Amen.